Nanomboka androany ny fampielezan-kevitra ao amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ka tsy farana izany raha tsy amin'ny fahafitony volana novambra ho avy izao. Ny kandidat ny Rajoelina manokana dia nisafidy ny hanomboka ny fampielezan-keviny amin'ny alalan'ny fotoam-bavaka tetsy amin'ny tendrombohitra Mahatazana Akamasoa. Tonga eto amin'ity toerana ity isika etsia tendrombohitra. Zava-dehibe tokoa no fotoanantsika androany izay anombohana ny fampielezan-kevitra izay isafidiany vahoaka malagasy, ny olona izay tatana sy hitondra ny tsy firenena mamitsika ity. Mijoro eto vonina ny faninana fa indrindra vonina ny andresy anavitra amin'ny Madagascar ato place d'Octobre. Zava-dehibe no safidianantsika amin'ity toerana ity. Zava-dehibe loatra aloha voalohany indrindra alohan'ny anombohana ny zava-dehetra na misakafo azy ianao dia atomboka ao amin'ny fivavahana zany, marina sa tsy marina? Zay no nahatonga antsika ny safidy manokana amin'ity toerana ity. Eto no tendrombohitra vohitra Mahatazana eto amin'ny Akamasoa, satria ny vavaka atao tendrombohitra dia mino sy matoka fa oren'Andriamanitra ary ny fandrintsika dia tsy maintsy ho tanteran'Andriamanitra atao place d'Octobre. Miasa isika ho izy nametrahan'Andriamanitra fikasana ka tsy maintsy havotana i Madagasikara. Raha Andriamanitra no mombantsika dia iza no asakanantsika, tsy misy asakanantsika mihitsy. Ary zay no nahatonga antsika hivavaka eto androany hoe akino amin'i Jehova ny asanao dia ho tanteraka ny fanirinao. Akintsika amin'i Jehova, amin'i Jesosy Kristy Tompo, ny asantsika rehetrarehetra dia ho tanteraka izay kasantsika rehetrarehetra. Zay no antony hoe miasa isika ary nametrahan'Andriamanitra ny fikasana ao anatin'ny fotsika. Fikasana anavitra ny Madagascar, fikasana ampandroso ny firenena, fikasana anarina ny Madagascar. Ary ny tenako manokana rehefa mbola men'Andriamanitra fahasalamana, rehefa mbola men'Andriamanitra hery, tanjaka, dia tsy maintsy ataoko ny fomba rehetrarehetra izay anavotana ny firenena mamitsika ity sy ampandrosoana any Madagascar. Marina sa tsy marina? Ekena sa tsy ekena? Asitsika tehaka mafy be raha ekentsika izany to place d'Octobre. Tsy maintsy mandresy isika ary nizaniza isakana, nizaniza ezaka ny andavo atsika tsy avoantsika zany, satria tsika manana an'le bouclier lehibe indrindra dia Jesosy Kristy Tompo zany ka nizaniza amely tsisy avoantsika to place d'Octobre. Mandritra ny fitetezam-paritra izay ataony dia mangataka amin'ny vahoaka malagasy ny tenany mba hitrotram-bavaka izany isaky ny amin'ny nora arivo. Ny farany dia zao, rehefa miala eto zay dia andeha amakivaky ny lanitra hitety any Madagascar. Zavatra ray mangatahako aminareo, rariva amin'ny eniny, isaky ny amin'ny eniny, mangataka 10 segondra aminareo fotsiny hoe Jesosy Kristy Tompo ta io ny président anay any amin'izay alehany rehetrarehetra any. Ekena sa tsy ekena? Arovy amin'ny ratsy izy ary ataovy mpandresy izy satria zanakao izy zay ny fivavahana angatahako aminareo rehetrarehetra to place d'Octobre. Raha nahita ny filohan'ny Sénat ery manana rasafy mahefa nanatitra taratasy teny amin'ny ACC ny mpanara-baovao androany dia tena kivy tanteraka. Tena tsy matotra ve hoy izy ireo ity filohan androm-panjakana ity? Izy zao ihany no nilaza fa tsy mahefa amin'ny andraikitra mahavolompisolo toerana no porifony tamin'ny taratasy nataony soni izany dia tampika eo indray milaza fa mahefa indray hono. Nga izy tia kilalao ka
mivoaka miemotra toy ny lelonjaza. Ny tsikaritra ihany koa dia tsy matoko mpanao gazety malagasy tsony ve ity filohana androm-panjakana ity. Any amin'ny onjam-peo vahiny France 24 no namboraka ny vaovao samihafa ao Malariva. Na tiana na tsy tiana dia mampisavorovoro io zavatra ataony io. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe tena ray aman-dreny azo ametrahana fitokisana tokoa ve ny mpampisavorovoro tahaka izany. Tia andray ny toeran'ny mahafilopisolo toerana mantsony izy. Izany toerana izany anefa dia toeran'ny ray aman-dreny lavitry ny fampisavorovoro. Misy taratasy zany naterina tato amin'ny HCC. Io moa zany dia misintona ny taratasy izay nalefa teo aloha tamin'ny 13 septembre izy iny. Le hoe nandany fandraisana ny toeran'ny filoham-pirenena sotoerana ary vonina tanteraka ny andraikitry ny mahafiloha-pirenena sotoerana zany président par intérim. Dia io naterintsika alohan'io zany zay taratasy zay. Fankalazana ny journée mondiale de la santé mentale andiany voalohany izay notanterahana androany tao amin'ny Bis Hotel Ivandry. Voasambany moa izy ireo namorona n'ity sampana psychologie sociale ity. Nanamafy ny tompona andraikitra fa ny fianarana ny tokony mamafisiny sy tohanana mba hahafana manome lanja ny justice sociale. Zany hoe département psychologie sociale dia izahay mihitsy moa zany hoe sambany vao manomboka an'izao zavatra zao. Izay mihitsy moa zany vao namorona ny département na psychologie sociale io dia izahay vao mamoaka mpianatra amin'ity taona ity zany zay no mamoaka mpianatra hoe navita fikarohana momba amin'izany. Amin'ny sehatra sociologie ngambany efa misy koa fa tsy anainy zao tsy haiko. Zany amin'ny mamatianina an'azy zany dia hoe any amin'ny fampianarana ihany mila tena atosika mafy sy tohanana sy omena ny zavatra rehetrarehetra mba hahafahana mametraka sy mampita an'ireo valeur ireo système de valeur ireo sy mahafahana justice sociale zay. Donc ny fampianarana moa zany dia ny fanatsarana ny fiainan'ny tsirairay dia rehefa tsara moa fiainan'ny tsirairay amin'ny resaka hoe santé mentale io dia afaka izy manampy ny mpiara-belona amin'ny fiarahamonina.